Elia miarahaba manokana any Tadamalava ary Elia koa miarahaba manokana ny Yaosha malalako. Ary ho an'izay mendrika manonona ny fitahiana sy ny fiadahana ary ny fahasoavana sy ny fahasambarana amin'ny Yaosha dia ho aminareo nge izany tenin'ny Yaosha izany, izany tenin'ny Elia izany. Tonga tsika amin'ny fotoana izay rahantsika indray hoe mihaino fampianarana. Ny lohatenin'ny fampianarantsika dia ataovy hoe tsy azo atao intsony ny mitandrina didy folo. Izay mihitsy izany aton'ireo lohateny eo. Tsy azo atao intsony ny mitandrina didy folo. Izany hoe rehefa te hitsipy eny amin'ny hevitra izany dia mitandrina foana didy folo ianao. Dia izay izany no azavaina antsika rehetrarehetra, mety ho lavalava ihany ny teny androany. Fa mahasoa antsika izao fampianarana izao. Ary entin'ny Elia hanampofoana amin'ny rehetrarehetra izay nangalatahaka ny anarana hoe Yaosha, na nanova hoe Yavasoa, na nanova hoe Yahosoa, na nanovan'izay Yahoa tsy maro samihafa any. Dia be anarana novovan'ireo olombelona dia manam-porofo aminareo izany androany. Mpangalatra tsy mahay mangalatra ny tena izy. Fa tsy misy an'izany olona manana an'io Andriamanitra marina io izany ka hitandrina didy folo. Aloha ny zavatra sary voalohany. Fa ny tena marina aloha izany amin'ilay horaizana amintsika dia ity ny teny voalohany, fa tsy mbola ilay sary voalohany teny teo, fa ity ny teny voalohany. Ny olona izany izay mpanota dia tsy misy Andriamanitra mihaino azy izany. Fa rehefa tsy mino azy Andriamanitra, ny Eloheny Israely izany, dia volony miresaka sy mifandray ny olona iny dikan'izay. Satria ny lalàna dia milaza mihitsy hoe ny mpanota dia avy any amin'ny devoly. Dia rehetra mpanota izy dia avy any amin'ny devoly, satria ny devoly tena nanota hatramin'ny voalohany. Ao raha vakentsika aloha izay fanombohana izay araka ny bokin'ny Jaona voalohany. Jaona voalohany toko 7 andininy favalo. Jaona voalohany toko 7 andininy favalo. Saka nareo misy hoe iza izany kokoka izany fa mivadiko izany. Mety aketo mantsy sady manaraka an'ilay teny izy amin'ilay hoe iny andreny mety namitohy teny rehefa sendra mifanina mitohy teny dia efa eto izy aketo izy. Izay manotra dia avy any amin'ny devoly. Satria ny devoly manotra hatramin'ny voalohany. Hoy tsara be kosa ilay nataonareo. Mety be mihitsy izao. Izany hoe eto ny teny dia mahitsy be mihitsy hoe fa ny olona mpanota dia avy any amin'ny devoly. Aiza moa izany izay Andriamanitra mihaino anareo devoly? Ary izany androany hanam-porofo aminareo fa ny mpitandrina didy folo dia mpanota, izany hoe ny mpitandrina didy folo rehetrarehetra dia avy any amin'ny devoly. Mariako aloha fa tsy fanaratsiana ho azy ny teny izany. Elia izany tsy ny raha nanaratsy olona. Fa ny raha ny teny marina kosa izy hoe tena tsy mety eny ely ataonareo e. Tsy mety mihitsy eny ely ataonareo fa tena mamono ny fanahinareo nareo. Tena aza mba manao adalàna intsony ilay olona. Zaranareo nge ho tamin'izao génération nareo izao nareo magnano an'izao fampianarana izao. Ary tena tsy indianiko manokana aloha ny malagasy hoe tena sambatra nareo e. Tamin'ny fiteninareo no nivoahan'ilay fampianarana. Tany amin'ny nosonareo no natongavan'izany atao hoe ambassadeur ny Yaosha. Tena voafito nareo.
Sambatra be nareo natao voaloham-bokatra mihitsy nareo ao amin'ny hafa firenena hoentina ho any amin'ny Aosoa. Tena sambatra nareo e. Ary izany itenenako amin'ireo zeda rehetrarehetra ireo, zanaky ny avo indrindra rehetrarehetra hoe tena mba mijoro mihitsy nareo. Ohatran'izany kosa dia malemy ny any Togo hoe izay tsy mba voateny mihitsy e. Tafiditra nareo ka nareo deuxième ligne mantsy nareo. Ireo ny deuxième ligne dia mifaly mihitsy nareo any. Sambatra be nareo. Tena mifaly daholo fa todika manokana amin'ilay nosy voafinty ahy e. Tena sambatra nareo. Dia miholo maro anisa zao amin'ity fanjakana masina ity. Hoe miaina ao anatin'izany hoe tsy manota intsony izany. Satria ny mpanota ngeika avy any amin'ny devoly e. Izay rehetra manota dia avy any amin'ny devoly. Dia izay na tonga ny eo samy teny hoe ianareo avy any amin'ny devoly rainareo ka izay tiany rainareo atao no ataonareo. Izay. Jaona toko 9 Jaona 8 43 44. Rehefa sisa teny Jaona 8 43 44. Nahoana moa tsy azonareo ny teniko? Satria tsy mahay mihaino ny teniko ianareo. Fa ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo. Aiza sitraky ny rainareo no tianareo atao? Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha tsy mba mitoetra amin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Izay. Nahoana ny tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay mihaino ny teniko mihitsy nareo. Satria nareo avy any amin'ny devoly rainareo. Fa ny olona mpanota izany mpanao ratsy satria eo manao ratsy moa izy io mpamono olona tsy misy marina aminy. Marina ampiakarina kely angambany mety ka. Ary raha manainga izy dia nihazo izany olona izay satria mpandainga izy sady raininainga. Olona mpanota mihitsy ny izany ny dikan'izay. Somary ampiakarina kely raka izy dia anona fa tafadany amin'ireo ny marina. Fa tsy mitoetra amin'ny marina izy. Mbola misy teny eo ambany tokony hiakatra kely. Eo amin'izay teny izay mihitsy izany dia hoe mpanota, mpandainga, raininainga, tsy mitoetra ao amin'ny marina, mpamono olona. Izany na teo devoly izany, mpanao ny ratsy izany e. Ary ny devoly izay mpanao ratsy ny devoly izay mpanao ratsy dia tena manao ny ratsy marina tokoa. Ary ny zanany izay mitovy aminy dia mpanao ratsy tahaka anazy. Ka ny mpanao ratsy sy ny mpandainga sy ny mpanota izany dia samy zanaka devoly daholo. Dikan'izany mitandray manodikan'izany ianao izay mandray hava. Nefa ianao hita tsara fa ny olona mpitandrina didikolo izany dia mpanota izany. Izany hoe tena mitovy kilasy amin'ny devoly, zanaka devoly, avy any amin'ny devoly. Ary ireto mpanota reto dia tsy misy Andriamanitra mihaino azy izany. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Afetsika hatrany mihitsy ny fanazavana. Isaia 7:50 satria fampianarana dia tsy maintsy fiainoana daholo ny teny. Isaia 7:50 andiny voalohany sy ny faharoa. Isaia 59 dia 1 sy ny 2. Indro ny tanany ava tsy fohy fa mahavonjy. Alatra tsy mipetaka daholo eto sy indrindra izy fa mipetaka. Ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare. Fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra nareo. Ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Eto izany dia mazava be mihitsy fa tsy mihaino ny mpanota izany io Andriamanitra io. Laha miandry io fotsiny ianao izany dikan'izay bavaka ho anao izay efa milaza fa mpanota io. Ary dia pofoka amin'izay ary ny mampanota anareo mpitandrina didikolo rehetrarehetra manerana an'izao tontolo izao. Ary
teny omeny Elia ny mpangalatahaka rehetra maneran-tany ary rehefa herinareo ty dia maiza mipepaka amin'izay. Dia manaraha ny Elia fa tsisy hevitra mihitsy no any lalana makany amin'ny lanitra ny lanitra raha tsy manatona ny Elia nareo. Zany efa miteny sao dia ho médecin après la mort antsoantsony Elia ty manerana an'izao tontolo izao ho an'ny mpangalatahaka rehetrarehetra, ho an'izay mpitandrina didiko rehetrarehetra, ho an'ny mpanota rehetrarehetra hoe miverenaingana manatonina ilay Andriamanitra Abrahama Iaiavano anarany, izay nantsoiny dadabe Mose hoe Iaiavano anarany. Aty tena mazava be ty satria aty amin'ny faritry ny tatsinanana zany ny veny ny W tena toroiny hoe ve mihitsy ary be na be ray amin'izay foana. Aty zany vao teny hita mihitsy hoe ty W ty tena ve mihitsy fa zareo tandrefanareo no manovan'izy ho fa raha ty amin'ny faritry ny atsinanana ty tena ve mihitsy ny anonany zareo an'izany W zany fa tsy ho ve na be fa ve moa tena fiantsoany zareo anazy foana zany. Ary izay ny tena napetraka ny anarana hoe ny anarana moa tsy hoe zareo nametaka anazy fa fanamporofona aminareo fotsiny ty tena hoe Iaiava. Parenthèse kely iny satria ty zao raha miteny hoe working dia burking, working ozy zareo ary raha miteny zareo hoe wife dia wife ozy zareo fa ianao miteny hoe wife amin'izareo zany zavatsafa ny andesany azy zany. Dia moa parenthèse kely zay. Eto zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe tsy mihaino mpanota io Andriamanitra io, lavitra anazy ange zany. Ary izay ilay voalaza ao amin'ny Jaona 9:31 satria namporofonsika mihitsy ny hoe laha ny andro nareo mivavaka rehefa mpanota fa aza miditra any am-piangonana intsony fa mijanona. Jaona 9:31 Jaona 7:9-3 mivaky tahaka an'izao ny soratra masina vakitia voninahitra eo soa malalaka. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. Io Andriamanitra marina io zany dia tsy mihaino ny mpanota zany mihitsy io. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Mazava ho azy zany fa lany andro ianao hivavaka eo satria tsy mihaino ny mpanota io Andriamanitra io. Lany andro eo fotsiny ianao. Lany andro ianao makany am-piangonana any hirahira any, izay ny mahatonga an'ilay olona andeha hivavaka dia mifanadala fotsiny ny atao zareo am-piangonana ao fa na mifampidera bika sy paozy fa tsisy mitady an'Andriamanitra zany. Raha mitady an'Andriamanitra zany ireo dia mitady hevitra ny tsy ho lasa mpanota. Mitady hevitra ny tsy ho lasa mpanota ary atany mitady an'Andriamanitra. Raha zatra fiangonana tsisy mahafaka amin'ny fahotana dia lozika be amin'izay ny samy mifanao ny adalany eo. Zava-doza amina tambo mihitsy ange miseho amin'izao. Fa samy tonga sainy. Samy tonga saintsika. Ahoana zany ny ahafahany Elia milaza fa tena mpanota nareo? Mpitandrina 10. Izao arany. Hainareo tsara mihitsy ny faniravan'ny dada Iava io 10 sy lana Mose io tamin'ny alalan'iny nanapoteny ny fisoronana. Raha vao nipoteny dada Iava ny fisoronana dia rava ny 10 ny dikan'izay. Zay aloha zany ny filazana voalohany hoe rava ny 10. Raha tonga ny lohateny hoe tsy azo atao intsony mitandrina 10. Ny antony hoe tsy azo atao intsony mitandrina 10 satria rava ilay izy. Ary izay ny porofon'ny Elia eto androany. Fa izay mitandrina 10 rehetrarehetra dia efa omany ny bagazy. Mampalahelo fa ilay bagazy teniko amin'izany ilay fanahinao zany nitsipy any amin'ny elo. Mampalahelo ilay fanahy tokony vonjena lasa atsipinao any amin'ny elo. Tena mba mandiny reto a. Ory olombelona tena mba aza vonona ilay fanahy. Anio ilay fanahy mba ho velona amin'izay fa be izay nampijalianao anazy izay. Nentinao tany amin'ny Andriamanitra tsy izy. Nataonao nilomano tao amin'ny fahotana. Nataonao ny natao anatin'ny faharatsiana mantsinavina. Okizay. Mba haino ilay fitarenan'ilay fanahy ry olona. Dia mbola ny fitiavanao tena ihany ve ny amoronao ilay fanahinao?
Nefa io nge le miaina mandrakizay io le tsy mety maty fa ianao nge lasa vovoka e. Dia le fanahy tokony hivelona mandrakizay fa atsiponao any amin'ny eny. Baza dia tia tena ireo olona. Aza dia tia tena ianao. Omany dia fanahy mba teo vonjena. Fa tsy rarahinao mihitsy e. Maninona ianao dia manao anazy ohatran'izao. Tena mahatonga saina e. Ataontsika aloha jery miteny aza hoe io dada iava io mihitsy nandrava ny didy folo sy lalàna Mose. Izao mantsy. Ny voalaza an'io didy folon'Andriamanitra sy lalàna Mose io zany, lalàna an'Andriamanitra io dada iava. Dia tsy azo ampiana io didy io ary tsy azo ny esorana. Izay ny lalàna fototra zany ny feon'io didy folo sy lalàna Mose hoe aza ampiana dia aza ny esorana. Deutéronomie toko 4 andininy voalohany sy ny faharoa. Deutéronomie 4 1 sy 2. Ary ankehitriny ry Israely, mihaino ny didy sy ny fitsipika izay ampianariko anareo mba harahanareo, dia ho velanareo ka hiditra sy andovan'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo. Tena hoe arao ilay didy tsipitsipika izy izay ampianariko anareo, dia mba hiditra ao amin'ny tany Kanana anareo. Izany hoe ny objectif amin'ity didy folo telo izany dia fahazavaiko anareo izay mpitandrina azy fa mampiditra ao amin'ny tany Kanana. Izany hoe mitondra anao makany Israel. Dia ny fanontany napetrako taminao ary aminao ary dia izao. Ianao ve lasa nakany Israel rehefa mitandrina an'io satria izay ny objectif amin'io. Ianao raha mbola mipetraka ao amin'ny tany misy anao io mandraka androany mbola eo ianao. Fa ilay didin'Andriamanitra nomena zanak'Israely dia mitarika anazy ho tonga any Israel. Dia tsy miendra indray sasany dia Israely ara-panahy io. Aza mba miteniteny foana e. Olona tena ho an'i Israel nge reto olona reto ary tonga tao izy. Ianao mba mba tonga tao. Aiza misy ohatra Israely ara-panahy io zany. Hitanao amin'izany ny hevitra diavoly avy any amin'ny diavoly ao amin'ny sain'ireo mpitondra fivavahana sy ny mpanodikodina ny tenin'Andriamanitra io miara-mita izao tsika izao miteny hoe hiditra sy andovan'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo. Natokana ho any zanak'Israely mihitsy izany satria ireo no any amin'ny tany Kanana dia any Israel izany. Ireo no makany fa tsy ianao. Efa diso adresa nge ianao izany izay hafa firenena izay nitandrina an'ilay didy folo satria maninona? Ilay didy natokana ho an'ny olona ho any Israel. Ianao olona tsy ho any. Inona izany nitandremanao an'io? Raha Breziliana ianao dia hipetraka ao Brezila. Inona izany nitandremanao Breziliana an'io? Ho an'ilay mpitondra fivavahana ao Brezila. Raha ho an'zareo ho an'ny Togo, ianao raha olona tsy ho an'ny Israel koa na tsy hipetraka any ianao. Ka hoe hiverina ny Togo foana satria any ny tany razanao. Inona izany nitandremanao an'ilay didy folo? Ho an'ireo Togolais. Ho an'ireo Malagasy ohatran'izay koa. Raha Malagasy ianao angano hipetraka any Israel ary ianao nga dia ho an'ny Israel tena izy fa ny olona hipetraka sy honona any Israel nge no mitandrina an'io e. Ianao raha sady tsy mieritreritra no any ary tsy manam-pahefana ho any. Daholo ianao nefa no mitandrina an'io. Eo ange dia efa diso nareo e. Hiditra sy andovan'ny tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo. Ny olona mpitandrina didy folo zany ny objectif amin'izany dia mba ho tafiditra ao Israel. Nefa tsy mety niditra anakany fa mandrakandroana mipetraka amin'ny tany misy anao. Anao Amerikana, ianao Anglisy, ianao Frantsay, ianao Alemaina, ianao nizanizy, ianao zany. Hitenenako an'izany teny izany hoe ahoana ianao amin'io sary io. Ianao Indiana, ianao Japonais. Ahoana ianao amin'izao teny izao. Hitanao fa any dia efa diso daholo ny zava-drehetra. Loatra ditsika ny teny. Aza ampianareo ara ny teny izay andidiko anareo ary aza ny esorana anareo. Fantandremo ny didiny avy Andriamanitra reo izany didiko anareo. Ity didin'Andriamanitra didy folo sy lalàna Mose ity izany dia efa namoahana didy hoe aza ampianareo. Dia aza ny esorana anareo. Tsy aza atao mihitsy ny zany manampy an'io. Ary tsy aza atao mihitsy ny manaisotra an'io. Fa tena lalàna mihitsy izany.
tsy azo atao mihitsy izany miketiketika an'io. Ary namafisy ilay zanak'Andriamanitra io teny io ao amin'ny Matio 5. Etsika viditra amin'ilay boky Matio indray. Ty le mba ianaran'io le teneny ao na boky Matio 5. Ianao ihany aza mamatotra ny tenanao amin'izany hevitra izany. Matio 5 andin'ny 19. Nefa vao maika nitady hamono azy ohatra Jaona indray dia novakeko tery olona averina kely Matio 5 andin'ny 19. Matio 5:18. Falazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy foana akory ny amin'ny lalàna na dia litera iray azy na tendrotsoatra iray azy mandra-pahatanteraka izy rehetra. Any hoe tsy azo foanana mihitsy io ny teny Joshua ho an'izay mitandrina an'io, dia tsy azonareo foanana io ny teny ao anatin'io na litera iray azy. Satria ny lalàna ao amin'ny Deutéronomia 4:4 dia miteny hoe aza nampiana dia aza niesoana. Dia izay nahatonga an'ilay zanak'Andriamanitra, zanaky ny avo indrindra, ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, Joshua no anarana. Ilay niteny hoe tsy azonareo foanana io ho an'izay mipetraka ao anatin'io rafitra io, aza foanana io. Fa ilay tsy mipetraka ao anatin'io rafitra io moa izany tsy idirana izany. Tsy miditra amin'izany, tsy miditra amin'izany satria tsy mipetraka ao. Ho an'ireo olona izay milaza fa mitandrina an'io didy folo sy lanamosy io, dia voadidy ianao amin'ny tenin'ilay zanaky ny avo indrindra hoe tsy azonao foanana io na litera tsotra iray na tendrotsotra iray. Litera iray na tendrotsotra iray tsy azonao foanana. Ny bokin'ny Deutéronomia 4:4 dia hoe aza nampiana, aza niesorana. Fanontaniana mipetraka amintsika rehetrarehetra ato an-tokantrano na ny ampiasana izay mandray an'i Eliaza ambasadiovan'i Joshua. Raha mahenao an'izany teny izany nareo tsy azo nampiana, tsy azo niesorana. Maninona nampidirinareo tao Jesosy? Natsofoko nareo tao anatin'io didy folo io. Mamaly an'izay pastera, mamaly an'izay mopera, mamaly an'izay ny mpitondra fivavahana rehetra, maninona nampidirinareo ao anatin'io resaka didy folo io lay zanaky ny avo indrindra. Ataontsika hoe izy ny anarana fa ianareo dia efa diso asany amin'ilay anarana hoe Jesosy, Jesoa, Jésus, Jesus, efa tsy izy mihitsy. Andriamanitra nampanota sy nampanonao foana anareo, io no nampitandrina didy folo anareo mba hitetehanareo any amin'ny elo. Izay teletika ho any amin'ny elo rehetra dia mitandrema didy folo ary manarahany Jesosy na Jesosy na Jésus na Jesus dia ho any amin'ny elo nareo. Indrisy vononareo ny fanahinareo. Mahaino any elo ihany efa n'izao ilay fanahy dia mibitabitaka ery tena teo vonjena fa vonony amin'ny avonavonanao. Vononao no ny amin'ny avonavonanao. Vononao no ny amin'ny fatikam-bozanao. No ny amin'ny fireherehanao diso toerana. No ny amin'ny fanambonianao tena tsy amin'antony. Dia vononao ny fanahinao. Mba mieritrerety apetraka aminao ny teny hoe ahoana moa nareo nampiditra an'ilay zanak'Andriamanitra, ilay niantona teo amin'ny hazo fijaliana ao anatin'ny didy folo, satria eo indrindra mantsy no resantsika indray. Novonoa ny dada Iava mantsy io resaka fisoloana io, tena ny fahafahany mihitsy ary tsy navelona nataon'ny zanak'Israely. Nefa ny fisoloana io dia ao anatin'ny bokin'ny Levitikos 5:20. Ao raha vakintsika izay teny bokin'ny Levitikos 5:20 izay hoe ao anatin'ny lalàna Mose ilay izy. Rehefa hitanareo raha ty Levitikos 5:20 ty fa ny fahafahany dada Iava tsy nasenina natao tsony dia tsy menatra mihitsy ny olona niantso Jesosy, Jesoa, Jesus, Jesus mba hatainy amin'izay ilay Jesosy. No batainy Jesoa, no batainy Jésus, no batainy Jesus dia natsofony eo amin'ny plasin'ny fisoroanana io. Izany nateo tena devoly velona mihitsy ny nanao an'izany sary izany. Devoly
ary izay mbola manaraka an'izany sary zany a, zany hevitra zany dia devoly daholo izay manao an'izany. Ary io nefa mahatonga an' zareo mitandrina didifolo rehetrarehetra io. Hoe natsofiny eo i Jesosy io a dia mitandrina didifolo izy. Natsofiny eo i Jezus io a dia mitandrina didifolo izy. Natsofiny eo i Jesasy io dia mitandrina didifolo izy. Dia natsofiny eo i Jesosy io dia mitandrina didifolo izy. Dia tangosany amin'izay ny ampafolo-karenany io la rehefa avy eo. Satria izay monko tena bio amin'io resaka didifolo io, hitango ampafolo-karena. Zay, ohatra rehefa tsika arany sary. Levitra koa toko 6:40 a. Levitra koa toko 6:40 a, andininy 5. Nompoketra ny hijery. Ary ny fiangonan'ny zanak'Israely, Levitra koa toko 6:40 manoko ny andininy 5 a, dia ho teneniko eo daholo le andininy rehefa avy eo. Ary ny fiangonan'ny zanak'Israely dia handraisan'ny osy lahy roa atao fanatitra noho ny ota sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana. Eto izany le hoe maka ondry dia osy zany. Dia andininy 9 dia ampanatony Arona ara ny vato sombo-lahy izay atao fanatitra noho ny ota ho an'ny tenany, ka dia anao fanavotana ho an'ny tenany sy ny ankonany izy. Ary dia alainy koa ny osy lahy roa ka apetrany eo anatrehan'ny ava eo alohana varavaran'ny tamin'ilay fihaonana. Zay, dia misy toromarika be dia be moa ny atao ao zany amin'ireto omby a, vato sombo-lahy, osy lahy ary ondry lahy zany, satria moa lahy daholo ny anaovana andreo. Zay, dia mitany hoe osy lahy, omby lahy, tsy maro samihafa zany. Dia ho vakitsy amin'izay ary alika hatramin'ny andininy 5 zany. Andingana be tsika zany. Amin'ny andininy 20 amin'izay ka hatrany amin'ny farany amin'izay vakitsika zany. 20 ka hatrany amin'ny farany. Ary izao no lalàna mandrakizay ho anareo amin'ny andro 10 amin'ny volana 17 a, dia aoka hampahory ny tenanareo nareo, ka tsy hanao raharaha akory nareo na ny tompon-tany na ny vahiny eo aminareo amin'ity andro 10 amin'ny volana 17 ity zany. Zany hoe le 10e jour du 7e mois. Zay ny zany. Fa amin'izany andro zany andininy 30 no anaovana fanavotana ho anareo a, fanadiovana anareo ka adio afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo anatrehan'ny avay anareo. Zay. Ity andro 10 amin'ny volana 17 ity zany dia fanadiovana ny zanak'Israely a, mba tsy manota intsony izany izy efa amin'ny vaninandro ihany, mba fanafahana ny fahotana hoy io. Zay le sary zay. Dia nomeny dada Iavana izay ny teny ao amin'ny andininy 4:30. Levitra koa 16:34. Ho lalàna mandrakizay ho anareo ary zany, hanaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely a, indray mandeha isa-taona hahafahany amin'ny fahotany rehetra. Indray mandeha isa-taona zany ny anaovana an'io, fanafahana amin'ny fahotana. Io le hoe fisoronana io a, le fanalana amin'ny fahotana. Io Levitra toko 6:40 ray manontolo io. Ary mahambony an'io toko sy andininy io fisoronana io, satria io ny manala amin'ny fahotana. Ka raha ianao hiaraka amin'izany Andriamanitra marina zany a, ianao tsy misy fahotana ny mety aminy. Ka ny mahambony an'ity Levitra toko 6:40 ity, le fanesorana ny fahotana indray mandeha isa-taona, dia satria io ny lalàna mampadio ny olona tamin'ny Israelianina zany. Mahatonga ny Israelianina afaka hiaraka amin'io Andriamanitra io indray mandeha isa-taona. Zany ny mahambony indrindra ny fisoronana raha tsy hainareo rehetrarehetra. Tsy ambony zany sabata zany, fa nga ny sabata mahatonga anao hiavana amin'Andriamanitra.
raha dikainao raha sabata dia eo anao sy ny tranonao rehefa tsisy fisorohana eo. Ninona ho ataonao dia rehefa tsy eo ny fisorohana dia condamné à mort ianao. Satria ny lalàna ny fisorohana no manala ny fahotanao indray mandeha isan-taona amin'ny fanaterana an'ilay raha eo ny atrehan'ny dada Iava. Ka rehefa tsy misy izany fisorohana izany dia tsy misy ny fanafananao amin'ny fahotana. Ka rehefa tsy misy ny fanafananao amin'ny fahotana dia tafasaraka amin'ny Andriamanitra ianao ka ho any amin'ny elo ny dikan'izay rehefa maty. Tanzeny ilay izy fa tsy ny sabata izany no ambony. Izay no tonga ny apôstôly Paoly miteny hoe fototry ny lalàna ny fisorohana. Hébreu toko 7 vakitsika amin'ny teny frantsay. Hébreu toko 7 amin'ny baiboly frantsay indray no makitsika anazy. Hébreu 7. Eto misy an'izany Hébreu zany ato. Hébreu 7 eo amin'ny 10 io angamba izay manomboka. Zay. Hébreu 7 11. Hébreu 7 11 amin'ny teny frantsay. Afaka avoakanareo amin'ny teny gasy koa fa tsy maninona aloha izy. Si donc la purification avait été possible par le sacerdoce lévitique, raha ohatra no izy ka ny fahatanterahana dia azo niraisina tamin'ny alalan'ny fisorohana ny Levy. Dikan'io zany raha tena dika amin'ny teny gasy mahitsy be sy tena milamina be mihitsy. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Satria tamin'ny alalan'izany fisorohana izany no matory, izany hoe matory eo amboniny izany, miankina izy zany ny atao ambany fototra izy zany dikan'izay. Matory eo ambonin'ny fisorohana lalàna. Izany hoe ny fisorohana zany fototra ny dikan'izay. Dia se reposer eo ambonin'ity fototra ity ny lalàna maro samihafa amin'izay. Ka ny fototra zany na ny base zany na ny fondation dia ny sacerdoce lévitique. Izany hoe ny fisorohana zany ny fototry ny lalàna ny dikan'izay. Ka eritreretin'ireo moa zany fa raha vao ny fototra mihitsy zany miala menjerana eny trano e. Raha ava daholo anie ny zavatra hita eo ambonin'ny fototra io rehefa miala ny fototra e. Eritreretin'ireo raha manahita an'ireny zavatra tifirina reny ka hoe raha ava ny fototra fa andeha menjerana eny trano e. Any amin'ny faritry ny Ukraine any tena be an'izany. Aty tifirina io sevy hatrany le trano dia bo rava any amin'ny fototra voa mipotika daholo le trano rehetrarehetra. Raha misy zany mampalahelo be ngeny sary misy amin'ny fifamonoan'olona ny ampitan-dranomasina izay efa hamely an'izao tontolo izao. Tsisy afaka eo nareo nandray ho tadidinareo tsara ny tenin'ny Elia hoe efa ny teny an'izao Elia, efa nampianatra an'izao Elia. Dia hitodika amin'izay ny fanahinareo, za tsy niteny ianao tsony fa ny fanahinao no hitodika hoe naninona ianao raha mba niainao ny Elia nefa dia hitanao tsara ny publicité nataony tany aminao tany, ny fandefasana ny fampianarana hoen'ny sofinao na aparitany manerana an'izao tontolo izao ny fampianarana. Fa ny avinavy ianao tsy mba nentina ny ray na nambany ianao heverinao fa olombelona mitovy aminao zany Elia zany dia nambanianao sy ny tenenao zao ho tadidinao tsara. Matoy izany Elia zany teny hoe tsy manota intsony izay miaraka aminy, miaraka amin'ilay Andriamanitra lehibe indrindra izy namorona n'izao tontolo izao le Dieu des dieux qui a créé tous les dieux. Ouais, avy loatra zany dadako zany. Iavana anarany. Ary izy no naniraka ny Elia. Ary izay tafaraka amin'ny Elia tsisy nanota intsony. Ohatra izantsika nyteny azy. Eto zany tsika dia mahita mihitsy hoe ny fototry ny didy folo sy lalàna Mosesy zany. Lalàna Mosesy dia ny fisorohana ilay toko fahaenina ambin'ny folo ilay manala ny fahotan'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona. Saingy tsy tiany dada Iavaly izy, tsy tiany intsony.
Ary any amin'izay ny Israelianina satria nampitandrina foana dada Iava atsanononareo ny fahadalanareo. Manao ny adalàna zanak'Israely dia avy eo nefa izy manao fisoloana. Atsanononareo adalanareo ny fanoerana anahy io fa tsy mety amiko ireo sy dada Iava. Manao ihany izy dia manao le fisoloana izy rehefa avy eo 10 taona dia ohatran'ny hoe milamina foana satria ko lalàna mipetraka tokoa moa izy nararotiny rehetry mihitsy n'ilay zavatra ary lasa fanao mihitsy ny hafaran'izy. Tsy zaka ny dada Iava intsony nahita an'ilay sary fa tezitra amin'izay satria lasa fakasiana anazy mihitsy izy nandraisany fanapa-kevitra amin'izay no ravany fisoloanany eo. Izy amin'ny persona no nanravany voalohany indrindra. Ka raha voarava ny fisoloana nataony dada Iava rava, izy tena no nanravana azy dia rava ny didy folo sy lalàna Mosy iray manontolo. Izy no nandrava azy. Valy teny rehetrarehetra mihitsy hoe ny dadany ve no nametaka anazy dia ny zanany ve no nanravana azy. Ny didy folo zany resantsika io. Dia manome valy teny mihitsy anao mihitsy ny androany hoe ny dadany mihitsy no nanravana azy dia namafisiny zanany teo amin'ny azy fijaliana. Dia ny marina. Confirmation ny azy fijaliana io. Daholo afaka itsikara ny tenin'Andriamanitra mikasika ny amin'izay. Ao amin'ny bokin'ny Isaia, toko 4:9 telo. Isaia 66:3. Isaia 66:3. Izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona. Zay aloha izay anankiray izay. Ozany hoe resaka mamono omby nge zany e. Dao ary, toetratsika ary. Izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka vozona alika. Olana indray ny teninao amin'io ary. Resaka mamono omby fotsiny ve mamono omby fotsiny ve ty resaka sisa tena tonga hatrany amin'ny fanatitra amin'izay ny izy. Fanatitra ny resahany eto. Mitovy amin'ny mamolaka vozona alika io ianao rehefa mitondra fanatitra ondry. Ka dia miteny an'ireto mpanatitra ondry rehetrarehetra manao fanatitra toy hoe mitovy amin'ny mamolaka vozona alika ianareo. Dikan'izany tena fanompo-tsampy mahatsiravina ataon'ireto olona mpitondra fanatitra ondry lava isaka manao zavatra toy. Inona ny mpanao ody ratsy rehetrarehetra mandefa nytony ondry tony eny amin'ny toerana misy izay andehanany ihany reto. Mba mieritreretra e. Fa mitovy amin'ny mamolaka vozona alika nareo izay soratra marina. Ozy ny tenin'ny Andriamanitra lehibe, miavo indrindra, le Tout-Puissant, l'Éternel, Yahweh. Ary izay manatitra fanatitra hohanina dia ohatra manatitra rakisoa. Dia rehetra manao fanatitra rehetra ozy ny tenin'Andriamanitra dia mitovy amin'ny manatitra rakisoa, nefa ilay kisoa fady mihitsy raha ny didy folo ny resany hoe aza mikitikitika an'ireny nareo ozy ny dada Iava, izany hoe mihinana an'ireny. Nefa dia mitovy amin'ny manatitra rakisoa ianao. Zava-dozana e zany e. Zava-dozana e zany e. Tsy mety sy nangeny efa natitra e. Ary izay mandoro didin-kazo manontofo no fanatim-pahatsiarovana dia ohatra misaotra ny sampy. Izay rehetra mombany amin'ity fanatitra ity izany ninona ho ataonao dia nolazainy dada Iava mihitsy hoe mitovy amin'ny manompo sampy, mitovy amin'ny mamolaka vozona alika, mitovy amin'ny mamono olona, mitovy amin'ny manatitra rakisoa. Teo dada Iava no nilaza mazava tamin'ny alalany tamin'ny Isaia fa tsy mety amiko intsony ny fitandremana ny didy folo sy lalàna Mosè satria niravako mihitsy ny fisoloana izay fototry ny lalàna. Ka raha rava ny didy folo mopera sy pastera, inona ny tiana ataonao reo? Inona indray no valinareo an'ity? Inona indray no mety zavatra hoetriretin'ny sainareo? Fa mazava be ty sady mbola ho tenenareo indray ilay vahoaka ao aminareo hoe tsy raisina ohatran'izany ny tenin'Andriamanitra. Dia ory vahoaka izay mivavaka any amin'izany toerana izany mametraka anareo vendrana mihitsy io mpitondra fivavahana io. Sahala hoe olona tsy mba mahay micomprendre, tsy mamaky teny nareo fa jamba ny tena marina. Klasy an'ireo mpitondra fivavahana ireo fa jamba mihitsy nareo ary tsisy saina intsony. Fa mameritreretra daholo izay mamandray ahy. Zara moa ianao mpitondra fivavahana io nge mbola vonjeny eny ahy.
Zany hoe mbola tsy nanakatona varavarana taminao e. Mbola miteny anao azafonjeo ny fananao rehefa mbola te-hamonjy ianao. Fa rehefa tsy te-hamonjy ianao adalanao sy izay te hiaraka aminao. Mazava be ny teny miara-mamaky tsika io, miara-mijery anie tsika rehetrarehetra hoe manerana zao tontolo zao miara-mijery daholo. Ary ny toko sy andininy efa amin'ny fiteny samy manana ny fiteny daholo zao. Amin'ny teny gasy, amin'ny teny français, amin'ny teny anglisy, amin'ny teny chinois. Ary mbola ho avy indray ny teny hafa rehefa tsy kelikely aloha. Zavatra maro zany. Mazava be ny teny eto fa dada hiavahany mihitsy nanapotika ilay didy fotsy lanamotsy satria milalàna dia milaza mihitsy ny tario aza nampiana dia aza niesoana. Nefa izy mihitsy eto nandrava azy. Ka iza zany nandravan'izy voalohany? Dia dada hiavahany nandrava azy voalohany. Ary rehefa niravany dia tsy azo dokotena intsony. Ka hoe ianao indray nitolotolona andeha hampiditra zavatra hafa aho. Iza nampanaonao an'izany? Fa nga tsy tavoamasonao ilay hoe aza nampiana dia aza niesoana. Nange efa kitsika andeha mandeha averina iny toko sy andininy rakizy. Dia nikety amin'ilay Deutéronomie toko 4 dia andeha faharoa. Hoe versika vakiana kely. Deutéronomie 4:2. Aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo, ary aza niesoanareo, fantandremo ny didiny avandriamanitra reo izay andidiko anareo. Tena io ilay teny io. Ay, dia mbola tsy tonga saina ihany tena. Hoe tsy azo ampiana nge io didy folo sy lalàna Mose io e. Tsy azo anatsofoana izany zanak'Andriamanitra zany mihitsy io. Ady nandika lalàna ary namafisy ilay zanak'Andriamanitra indray hoe Maty toko 5. Averina ilay Maty toko 5 hoe io teny io ilay namafisy natao Maty toko 5 hoe aza ampianareo teny eo soa. Ny teny eo fa tsisy fonako ny amin'ny lalàna literaly ho an'izay mitandrina azy. Ho an'izay mitandrina azy sonareo miteny hoe ary ianao nefa ny ahoana ianao zanga mitandrina an'io. Tsy mitandrina an'io. Zatra fantatra nefa fa zatra fa niravany dadanay dia izy ny andeha tsofoka ao. Ko raha tsy olona tsy misaina, tsy misaina no mbola mitsofoka ao ihany. Asaina tonga namiteny izay mandre ahy hoe mba misaina amin'izay e. Meko aloha nge ilay fampianarana io e. Jereo nge ilay teny e. Fitiavana anao zao. Jereo ny famonona natao mpitondra fivavahana anao. Fitoana anao izay ny vonoana. Fotoanan'Andriamanitra mbola tsy maty fa mbola naheno any Elia anao zao. Miverena amin'izay miverena amin'izay mihaino. Jereo ty adalàna nanjoanareo ty e. Nataonao. Oka vakitsika ilay teny eo soa. Falazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna. Na dia literena teny tsoatra iray aza mandra-patateraka izy rehetra. Dia mandra-patateraka izy rehetra mbola mafisika tsara rehefa kelikely eo satria hiditra amin'izay hoe niravan'ilay zany any didy folo io e. Niravany tsaratsara mihitsy. Ko ny dadany nandrava azy voalohany ko namontsy fa mafisina eo miazy fijaliana. Izay ilay hoe tsy mety mipetraka mihitsy ny lalàna ny eo soa raha tsy ravy didy folo io. Fa manjary misy double constitution. Ndray constitution didy folo dia ndray constitution Yehosoa, lalàna ny Yehosoa dia tsy mety io. Fa tsy maintsy iray ihany lalàna rahana. Dia izay no mahatonga hoe tsy maintsy ny ravana ny didy folo dia mipetraka ny Yehosoa. Ary nandrava ny voalohany nefa ny dada malala iaia. Zay. Izay ny zava-marina, izay ny zava-misy. Izy nandrava ny voalohany indrindra. Enantsika amin'izay ilay teny teo. Araka ny bokin'ny Isaia. Averina amin'izay ilay sary rakizy. Isaia 66:3. Vetsika amin'izay ilay teny ilay hoe izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona. Izay mamono ondry atao fanaty dia ohatra mamolaka vozona alika. Izay manatitra fanatitra hoana dia ohatra manatitra rakisoa. Izay mandoro ditin-kazo manimpofony ho fanatram-patsiloma dia ohatra misaotra ny sampy. Eny tahaka ny fidianany reniny aleny sy ny fahalian'ny fanahany tany fahavetavetany. Io zany atezerany dada Eva ty miteny ity. Dia tahaka izany kosa no hifidianako ny fampahoriana azy sy andatsahako ny fahatahorany ho aminy.
satria ny antso aho fa tsy nisy namaly, ny teny aho fa tsisy netiny aino, fananao zay ratsy teo masoko izy ary ny tsisitrako mihitsy no ny fidiny. Ay. Tezitra mihitsy ny dada Iava. Ravany amin'izay ny fisorohana. Rehefa rava ny fisorohana, inona nataondray faharoan'izay? Nopoteny amin'izay ny tempolon'ny Jerosalema. Izay ny fanaporofona fa tsy azon'ireo tao intsony ny fisorohana. Irany amin'izay ny Nebokadnezara mpanjaka nandorony ny tempolon'ny Jerosalema. Araka ny bokin'ny Jeremia 52, mitohy amin'izay ny tantara. Maty Isaia, hiditra tseritra indray Jeremia 52, eo amin'ny andininy fahafimy izy ity. Isaia 52, Isaia 52, 12 dia 13. Isaia, Jeremia azafady, Jeremia 52 variana be mitady le teny dia lasa Isaia indray voateny fa Jeremia ilay izy. Jeremia 52, 12 ka hatramin'ny 13. Zay. Ka hatramin'ny 14 mihitsy izany. Zay mihitsy ny vakitsika zany. Hoe ty ary nataony dada Iava, teny amin'izay ny tanànan'i Jerosalema, dorana hatrany amin'ny tempoly rava, tsisy mipetraka intsony zany rehetra zany. Ary tamin'ny andro 10 tamin'ny volana 15, tamin'ny taona 7 nanjakan'ny Nebokadnezara, mpanjakan'ny Babilôna. Eto mba tany Jerosalema Nebozaradana, lehibe ny mpiambina mpanompon'ny mpanjakan'ny Babilôna, ka nandoro ny tranon'ny Iava sy ny tranon'ny mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema. Ny trano lehibe rehetra dia nidorana tamin'ny afo avokoa, ary ny manda rehetra manodidina ny Jerosalema dia noravany miaramila ny kaldiana rehetra izay nanaraka ny lehibe ny mpiambina. Rava tanteraka mihitsy ny tempoly, rava ny tanàna rehefa tezy dada Iava. Tsy mety mihaino ny teny amin'izay. Ianao koa izay tsy mety mihaino izao teny izao, ianareo rehetrarehetra hafa firenena, eny fa hatrany amin'ny Israeliana rehefa tratran'izao teniko izao, izay tsy mety mihaino ny teniny Elia, miomana koa ny fandravanana anareo. Fa tena miala nenina faraparany Elia, fa tena loza mahatsiravina ny enjoan'ny taninareo. Mbola tazomina fotsiny ny loza tsy hikapoka aminareo amin'izao ritenenako izao, fa tena mihaja mba miteny ange Elia hoe hafanenina foaka izay, fa dia tsy zakanareo intsony ny andeha. Ny andeha amin'ity taninareo ity tsy zaka ny lohanareo, fa tena ho avy amin'izay ilay teny hoe hiazakazaka anareo ka hivembena hitady ny tenin'Andriamanitra. Zay. Tsy fanirikanina fa ny etaeta hitady hanina ary etaeta hisotro rano, fa faniriana hitady ny teny Iava fa tsy ahitanareo. Ho tonga aminareo daholo izany teny rehetrarehetra izany. Indrisy sy ireo olombelona raha mba nainihaino an'izao teny izao ianareo. Saingy tsy rarahinareo mihitsy ilay teny, ary ambanianareo izany Elia zany. Tsy vakianareo aloha mihitsy izany ambazadiovanao samy mitondra nareo any amin'ny marina zany. Fa fanaratsiana foana ny tao anatin'ny lohanareo noho ny amin'ny fialonanareo. Tena eny mba mieritrereta ihany raha mbola misy saina mbola afaka mieritreritra. Zay. Fa fitiavana izao menanao izao fa tsy famonoana akory, fa fitiavana ny te-hamonjy ianao. Fa rehefa tsy mety manao dia izay zany. Dia tatazo ny fiafaran'ny ainao endraso tsara. Eo tadidinao daholo izao sary rehetra nantenena izao, ho averina aminao daholo ny sary rehetra mialohan'ny ialanao aina, dia atao miverina aminao daholo ny teny rehetrarehetra helinao. Dia tapitra izay, tapitra ny ainao dia miditra fitsarana ianao. Dia izay ihany no averina atao sary aminao izay. Na efa mandoranao zavatra omenanao ny fitsarana e. Ny mpitondra fivavahana anao tsy mahay an'izany. Izy amin'ity tany ity tsy mahay an'izany, fa Elia mahalala an'izany satria lehibe ny mpitsarana eo Elia e. Lehibe ny mpitsara ny fanahinao.
tsy mitsara nofonao zay fa ataona iny ny nofonao zay nke tsy tonga ho an'ny nofonao re fa mitsara ny fanahinao. Zana tonga na miteny any olona manao ratsy any ely hoe raha mba fantatro io olona loanao io tsy sananao zany ianao raha mety nikoaka tolo misy mba avonjeo re za raha mba fantatrao zany atao hoe Eliaza tsy hainao re izy de vavatry vava moa ny atao sasany fihetsika tena fanambanina tahaka reny de me fotsiny hoe mbo de ho tadidinao nge ty fihetsika anao ty rehefa miala amin'ity planeta terre anao ty ianao de ozanao ianao rety ambony tany ko izany ianaoko aminao ay daso meko anao le teny sosialiana fa niasa taoko ty ary matoa Eliana afaka olona tsy nanao teny intsony de tsy olombelona tahaka anareo izy hoa avy any amin'ny lanitra ny lanitra avy any misy any Ahosoa no ke efa ketsika iteny ty parenthèse kelinay ianao hoe ao amin'ny Jaona toko 7 Jaona toko 7 esa misy any teny Jaona 3:13 Jaona 3:13 toko 7 andiny 7:10 ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra any amin'ny lanitra zany afa-tsy ilay midina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona sy any an-danitra. Fanina mihitsy anao mianao zany Tesalina ty teny ty eto ary mba matena inona Zelisy aveko tsara le teny tsy nisy niakatra ho any an-danitra ary amin'ny lanitra zany afa-tsy ilay midina avy tany amin'ny lanitra ny lanitra dia ny zanak'olona sy any an-danitra. Dikan'izany teny zany dia io Ahosoa ety an-tany io any an-danitra izy amin'io fotoana io misy double personnalité dikan'izany ilo amin'ny lanitra ny lanitra. Ahosoa sy Elia manana an'izany. De dada Iavako dia tena tompony izany mihitsy izy. Ny azy moa ny voninahiny mihitsy ny ataony mandehandeha dia afaka miteny sy miresaka amin'izay tiany ifampiresahana. Fa izy indray rehefa tena any amin'ny lanitra lanitra fa izy tsy miala an'izany. Zay dada Iava zay. Dada Iava ray tsy mety eny misy anazy fa ny azy niraka ny fotsiny alefany nanay izy iny enjely nanay izy iny ny voninahiny mihitsy fa miteny. Zay na hoe double personnalité. Dia Ahosoa koa an'izay. Ahosoa indray ny vatany mihitsy nety fa ny momba azy koa mbola any. Dia hoe mijanona ny foana ny anankiray zany misy anakaiky mijanona momba anazy any. Azaveko anareo. Aleo matrandezaveko anareo mihitsy le izy dia azonareo tsara amin'izay. Misy ny anankiray amin'ny Ahosoa tsy azo entina makety aminareo ety dia azonareo izy. Fa raha tena momba izany Ahosoa zany no tena midina makety dia mikarapoka ty taninareo ty Tsandezainy lazaiko anareo tany dia midofotra ty taninareo toy ny fitenenana. Zany natonga hoe iny Paoly apôstôly iny efa namboarina be mihitsy ny fifandraisan'ny Ahosoa amin'iny vao afaka mifandray amin'iny ohatran'iny nataony iny Ahosoa. Nefa naizany atsatra nikarapoka daholo izay olona teo ary jamba mihitsy ary moa ny afaran'ny Paoly dia tena nisaka tamin'ny vantana fa mafy be ny force de présence ny Ahosoa iny. Tsy misy Ahosoa avy any amin'ny lanitra zany ka hiresaka amin'ny olona ety an-tany ko velona iny olona. Fa protection be teny efa goavana be nomena ary be dehibe ny zany efa esorina any amin'ny vatany Ahosoa ho afaka mifandray ohatran'ireny izy. Satria zany Ahosoa zany Ahosoa égale force destructrice. Lumière destructrice. Feu destructeur. Afo mandrava sy mandoro. Fahazavana manapotika sy mandrava ny zavatra rehetra izay akekiny eo. Dia izay sary izay raha hoentina izay tena ray manontolo amin'ny Ahosoa izay hoentina midina ety an-tanareo ty. Fa dia mirefitra ny taninareo. Raha mizobo zavatra efa misy zao zany. Izay tany rehetrarehetra raha izy moa zany mandrava tsy dia rava. Fa na tsy andrava izy fa izay misy anazy rehetra mirefitra daholo izay misy anazy rehetra. Dia lalova zany dia mirefitra daholo iny.
dia izay no mahatonga ny hoe voaterina jana iny zavatra iny any amin'ny lanitra any ambony any fa ny tena ny reriny midina makety. Izany hoe ny heriny sy ny fahefany sy ny momba azy anankiray dia mijanona any aminazy any ambony any foana fa ny vatany ihany no mandeha ity dia izay ilaina ihany. Ny force ilaina mandeha amin'ity tany ity ihany no entina mandeha amin'ity tany ity. Izay ny dikan'io teny io raha tsy hainareo. Efa nazava izay. Fa raha hoe niara-nidina tamin'ny Jehoshua daholo ny tena momba azy rehetrarehetra, haiko misy olona hiara-monina aminazy zany. Tsy possible. Zany na tezatra tsy possible. Iza ny olona hitan'Andriamanitra ka ho velona. Tsy m'existe zany. Zay azonareo tsara angambany izy. La même chose que Elia. Elia koa raha nentin'ny Elia ty dodolo ny zavatra momba ny Elia. Dia mitovy tsisy valaka tamin'ny zavatra niseho koa. Fa ny sorona koa zany rehetra zany fa izay ilainy Elia mandeha amin'ity planeta Terre-nareo ty ihany, mena azy sy ampitondraina azy. Ary omena araka izay itiavan'i dada Iava sy Joshua anazy koa nefany izay tiany menana azy. Fa ny tena ny akapobe ny rehetrarehetra dia napetraka ny anatin'ny atao hoe toeram-pitsarana ary anatin'ny VSCC. Izay ny teniko anareo hoe miandry anareo azy ny Elia zany ary raha izay maty rehetrarehetra moa tsisy nahita afaka amin'ny teny ety aminareo ity. Izany mahatonga namely hoe nisy olona maty dia nahita ny hery. Tena olona mitapitapy mihitsy zany. Zany ve ny rinoko hita zany hero zany. Zavatozana izy zany. Ary ianao raha lasa ny anelo zany tsy mivoaka velona intsony ianao tena marina fa sarotra anie zany toerana zany. Fa Elia indray tena mahay manavitra fanahy Elia. Tena fahefany Elia zany. Mahay manavitra fanahy Elia. Ary tena mahay mamonjy fanahy Elia. Ary afaka mampiditra olany amin'ny lantilanty Elia arak'izay tiany Jehoshua anaovana anazy. Fa Jehoshua no manao an'iny araka amin'ny baikin'ny Jehoshua dia mandeha ho azy amin'ny Elia izy. Ary raha misy tena zavatra mba irin'ny Elia koa, ekeny Jehoshua zany. Ny apôstôly moa manana fahefany hoe izay ampidirina aty dia tafiditra, fa izay tsy ampidirina aty dia tsy tafiditra. Maika ve fa zany Elia zany. Zany na teo hoe fitiavany Jehoshua daholo zany. Fa zany Elia zany dia mitovy amin'io Jehoshua io. Izay nahatonga anazy hoe zandriny Jehoshua, tena zandriny mihitsy, namany. Miaraka aminy, tena tsy misaraka aminy. Dia izay zavatra izay ilay teneniko anareo hoe mahita ny Elia nareo. Raha vao maty nareo dia mahita ny Elia nareo. Tena mahita. Io olona hitanareo io jereo tsara io. Copie-coller amin'io hitanareo any. Eo amin'ny sary amin'ny écran io. Tena tsisy valaka amin'io. Esolo fotsiny solomaso dia io hitanareo any. Fa tsy misolomaso aloha ny any. Fa ihany misolomaso ety fa ny any tsy misolomaso. Fa na mijerena izany raha tsy zakanao. Karapirapiko nao any raha vao izany mijerena. Any amin'ny anaty VSCC teneniko anao. Reny amin'ny redirety rangaty dia ho hitantsika hoa. Raha reny maty reny hoa na indresaka taminareo dia mitantara io tena maro io teny olona io. Fa tena misy fitsarana any. Ahoana ho any hidirana any amin'ny lantilanitra raha tsy mandalo fitsarana nareo e. Marina be nge io lantilanitra io ny tompony izy io nge dada Iavay. Tsy mahazo miditra mihitsy izay tsy masiny. Matoanao zany ampidirina any vita triazy ianao ny dikan'izany. Tsy maintsy mandalo fitsarana no dikan'izany. Nga tsy novakinareo ilay bokin'ny Apocalypse 21-27. Nge vakitsika izy. Apocalypse 21-27. Ary tsy miditra mihitsy izay tsy masina. Na izay manao vetavetra na izay mandainga. Fa izay voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana ny zanak'ondry ihany. Misy izany izay voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana ny zanak'ondry. Mazava ho azy fa tsy mety mitriena anao izany dia izay voasoratra ao mahazo makany. Ary ny fanoratana anazy arika hatramin'ny fitsarana. Any no mamoaka dite mahazo miditra ty. Prezantena any amin'ny Jehoshua amin'izay dia miditra ianao. Any zanak'ondry ny fampidirana io fa tsy aniza mihitsy io. Tsy mba miditra ao mihitsy izay tsy masina.
Dikan'izany misy fitsarana dikan'izany hitirena masina sy ny tsy masina. Lozika anie zany. Tsy nareo olombelona ty mametra ny masina sy ny tsy masina fa any amin'ny Yehosoa izy. Sasainy kotsiny hoe fantatra ny tenin'ny Yehosoa ary ny tenin'ny Yehosoa manamasina ny olona. Dia izay olona miaraka amin'ny Yehosoa kotsiny ary mitandrina ny tenin'ny Yehosoa dia masina izy ny amin'ny tenin'ny Yehosoa. Dia ao anatin'izany ny batisa, ny fankatoavana ny teniny, tsy mety manao ratsy intsony, miaro ny tenina tsy hanao ratsy intsony, lasa masina izy ny dikan'izay. Hita atao amin'ny Yehosoa atao amin'ny fanjakana masina zany, fa tsy ny olona mamaromaritra hoe olo masina, olo masina, olo masina ahoana ianao nefa ianao raha mpitandrina didy folo, ianao raha mbola vetaveta saina, ianao raha mbola manolana zazakely, vetivety ianao zany, lehilahy manambady lehilahy, zavatoza. Aza maniditra amin'izany. Fa atao amin'ny Yehosoa kosany tena tsy manoty intsony eo amin'ny Yehosoa. Izay indray dia tena marina, tena sans discussion mihitsy za fa hiaina anaty nge. Ireo no tena hatrany dia miditra amin'ny lanitra fa tsy maintsy mandalo fitsarana daholo na iza na iza. Ireo zao mantany arenao hoe mandalo fitsarana. Iza ny tsarako, zara lehibe ny fitsaranako, iza ny tsara. Ary raha misy izay mitsara anahy dia Yehosoa sy ny dadako Yahva ihany. Zara ty manao ny asan'izy mianako. Zara ty efa mangataka mafy amin'izy mianako hoe mba hampio haingana vitan'ity asa ty. Ko na dia ny fandrenesany an'izany hoe tsy afinaritra be na. Tsy misy zahatra ataoko afa-tsy miasa ho anazy mianaka foana mitady hevitra hoe handresena lahatra ny olona mba hiverenareo any amin'ny dada Maria Yahva. Fa hanapotika ny eo azy zareo. Any tena mitenareo, hanapotika ny eo azy zareo. Izay nge nandehananay ety, izay nefa mitsotra ny mariny. Tonga ety Elia andrava, hanapotika ny mpanota divoly Satana sy ny tarika miaraka aminy. Izay no mahatonga ny Elia mandeha mitety an'izao tontolo izao hoe mitady hoe ahoana ny fomba hamonjeko anareo. Dia any amin'ny fampianarana amin'izay mandefa an'ilay fampianarana hoe izao zany anaovako ny azy, izay anaovako ny izay misy mahatonga na mandehandeha io. Dia manaroatra misintona olona moa zany tena izy ihany koa. Izay ny tena planako amin'izio zany hoe mijery an'ilay zava-misy eo amin'ilay tanàna, eo amin'ilay firenena, dia mandefa fampianarana, dia mandeha mitety ny tany, dia mandeha fampianarana. Izay mihaino fampianarana voavonjy any amin'ny internet, tsy mihaino fampianarana mankany amin'ny elo. Izay mihitsy ny izay. Izay mihitsy ny izay. Tsara ny tsiraiavo mandinika ny dikan'izay. Ao aritra antsika amin'izay ilay teny zany, somary lavalava teny fa sania miantsika. Dao tsika amin'izay hiditra tsika hoe fa mazava sany izy hoe fahinareo tsara momba ny Elia. Hoe avy aiza Elia? Elia avy any amin'anty ny lanitra. Teny mahatonga ny olona izay miaraka aminy tsy mahay manota intsony ary tsy manao ratsy intsony satria izy avy any. Lozika be zany. Dao aritra antsika amin'izay ary ny teny. Rehefa novonoan'i dada Yahva ny didy folo sy lalàna Mose, dia ina no nitranga. Tamin'ny alalan'iny, tamin'ilay fisorohana teo, rava zany ilay fisorohana. Rehefa rava zany ny fisorohana satria tena tsy azoko teny io. Dia iny fisorohana iny mihitsiny no fanaporofona fa nialany dada Yahva ny didy folo sy lalàna Mose. Satria izy mihitsy namoaka teny fa tsy azo mampiny eo, tsy azo nesoana. Matoa ny ravany ilay fototra. Ilay fisorohana mihitsy ny fototra ny vakitsika teo. Raha vao rava ny fototra dia tahaka ny trano rava io. Rehefa rava ny trano, ny fototra ny trano, rava ho azy ny trano. Fa tsy hoe mbola miantona ihany ny tafi-trano. Ny fototra azy efa mipotika ko inatsoa ny petrahan'ny tranonao ihany. Fa ny tsy mandinika rehetra no mbola miteny, mbola mipetraka ihany ny tranonay. Mbola tsy mandinika izany. Raha vao avy ny olon-tany na avy ny olona dia efa miotsaka ho azy io. Tsisy fototra tsonika. Ohatr'izany io, rehefa rava ny fototra, rava daholo ny zavatra eo amboniny. Dada Yahva zany no nandrava ny didy folo sy lalàna Mose. Izy ny voalohany indrindra. Izay izy. Dia izay no nahatonga anazy nipoteny hatrany amin'ny tempolin'i Jerosalema, noho izay tsisy manao fanatitra intsony. Dia nanomboka teo nataony tsy esy nahafantatra azy intsony ny zanak'Israely. Iny ilay boky ny Amosa iny. Hoe aza manohy ny anarantsony re a. Tsy misy miantso ny anaranao intsony izy ny tenin'ny mpaminany. Tsisy miantso ny anaranao intsony. Tsisy mahafantatra anao intsony. Tsy nisy niantso ny anaran'ny dada Yahva intsony ny zanak'Israely. Ary tsy nay niantso ny anaran'ny intsony ny zanak'Israely. Izany daholo ilay vokatry ny hatezeran'ny dada Yahva zany. Rehefa tezitra dia nataony tsy esy nahafantatra azy intsony rehetrarehetra.
Tsisy miantso ny anaranao tsony. Tena nilao zany dada Iavà mihitsy ny zanak'Israely. Zay zany ny sary mombany amin'ny zanak'Israely dia niditra tamin'izay moa zany ny fanampotenana azy, niditra tamin'izay Nebokadnezara sy ny maro samihafa, dia zareo andevy io tamin'ny taona 1822 vao naverin'ny dada Iavà amin'izay satria nifarana ny tantara. Zay ny sary aloha zany zay amin'ny ankapobeny henonareo tsara. Ka io zany dia sary mazava fa tena ninandrava ny didy folo dia dada Iavà ny voalohany. Nialany io dikan'izay. Ary rehefa niravany ny didy folo dia namoaka didy vaovao izy tany amin'ny Ahosoa. Satria ho avy Ahosoa ny ravany io indray. Dia namoaka didy hafa indray izy tany amin'ny Ahosoa. Izy indray namorona didy ho amin'ny famonjena ny olona amin'ny alalan'ny Ahosoa. Fa rehefa tena tsy mety tsony satria fa nipoteny ilay fisororana, nipoteny ny tempoly, tsisy ivavahana toy ny zanak'Israely. Zao ilay izy menakavy miverina mbola didy folo ihany. Ilay zatra efa natezitra ny dada Iavà ihany mbola hiverenany. Dia zao ilay hafa firenena rehetra mitandrina didy folo daholo mahakasika ny dada Iavà mihitsy. Izany mandriamanitra tsy izy mihitsy ny Andriamanitra tompony rehetrarehetra. Ary izay mitandrina didy folo rehetrarehetra aza milaza mihitsy hoe miaraka amin'ny Andriamanitra ny Abrahama io, lainga ny demonina mivoaka amin'ny vavanao. Tsisy an'izany. Andriamanitra ny Grika foana miaraka amin'io fa mody ianao ny tena ovanarany io. Satria ilay Andriamanitra ny Grika Jehovah Jesosy angeny nampianatra an'io didy folo io e. Fa tsy zany Ahosoa zany na zany Iavà zany. Fa efa misy mangalatahaka mihitsy hoe Iavà ny anaran'ny Andriamanitra. Tena gaga mihitsy. Anarana tsisy fantatrinareo dia zao ny devolo manaparitaka anazy. Me fotsiny ely fa zao ary ahoana ilay didy folo ny tandremanao? Ahoanao dia miraikitra. Tsy afaka eo ianao. Eny ny porofo mitohaka amin'ny tendanao fa olona mpangalatra azy jiolahy ianao ny tena izy. Tsy mahafantatra amin'ny marina akory. Ka tsy ho afaka amin'ny fahotana mandrakizay. Dao ary toisantsika amin'izay ary ny teny araka ny indray moa zany ny anoizantsika anazy eto ilay tenin'ny Ahosoa ao amin'ny Jaona. Teny dada Iavà araka ny Jaona 12 49-50. Jaona 12 49-50. Satria izaho tsy niteny ho ahy fa ny ray izay naniraka izy no nandidy izay ho lazaiko sy izay ho toriako. Eto zany dia misy didy nomenan'ny Ahosoa zany ity no entinao midina eny ambonin'ny tany dia ampahafantarin'ny olombelona ho amin'ny fanavotana anazy. Dia vainy ray zany ity zatra ho tenen'ny Ahosoa amin'ny olombelona ity, raha tsy hainao didy hafa mihitsy fa tsy didy folo intsony. Rivo efa ny ravana azafady. Rivo efa ny ravana hitantsika teo ny ravana dada Iavà dia mbola iny indray ve no entina avy any. Zay ilay mahatonga ana miteny hoe nareo miteny hoe mahasika avy teny. Fa tena tsy mety kosa angely izy. Dia izay amin'izao noteny hoe mba misy saina kosa e. Fa ny ray izy naniraka ao izy izy no nandidy aho izay ho lazaiko sy izay ho toriako. Any misy didy zany nomenan'ny Ahosoa nasain'ny dada Iavà ho lazainy ary ho toriany ety ambonin'ny tany. Mazava fa tsy didy folo ilay izy ny didy an'izay fa hafa mihitsy. Satria ilay didy folo efa nipoteny dada Iavà tany ny fisororana aonao ohatran'ny hoe nibatana zavatra ohatran'izay. Fa jereo ingeny ilay tsy matahotra an'Andriamanitra rehetra nalainy ilay fisororana dia nesorony dia napetrany eo amin'ny plasin'ilay fisororana hono ilay zanak'Andriamanitra. Jereo mahadevoly be an'ilay saina. Saina avy any amin'ny devoly iny zany fantitra an-dalàna ary zany no mampanota an'ireo mpitandrina didy folo ireo. Hoe mpanota tsy mendrika ka izy mitandrina didy folo io mihitsy no mahatonga anazy koa. Ankoatran'ilay Andriamanitra diso ary zany no prova diso mihitsy ilay Jesosy Jesoa sy Jehova, Jésus Jesus sy ny maro samihafa satria mampandika lalàna mihitsy ilay izy. Ireo ingeny mampitandrina didy folo io e. Dia amin'izay ilay mpangalatahaka rehetra mbola mitandrina didy folo ihany fa mody ny vavany fotsiny miantso Ahosoa. Tena mampiomehy mihitsy. Tena hoe mpangalatra tsy nenangalatra ao. Rehefa tena tonga ny tompony dia mianana amin'izay ny mpangalatra rehetrarehetra. Koa izay lazaiko ary andasiko hoe andiny fa 50 ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Izany hoe ty didiny menray ity zany fiainana mandrakizay.
Izany hoe Yahoshua ty zany ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia mitondra didy indray izy zany. Didy omena ny olona, hotoriana amin'ny olona, zavatra mbola hotoriana, zavatra mbola holazaina, fa tsy rehefa nanana ny Israelianina teo hatramin'izay. Ka raha zany rehefa nanana ve mbola hotoriana e? Raha zavatra efa nisy ve dia mbola holazaina e? Ka tsy manany ihany kosa ve zany? Fa raha zavatra mbola hotoriana ary mbola holazaina dia zavatra hafa mihitsy ny an'izy ilay olona mba misokatra ho any saina fa efa andro farany ity ho farana tantaranareo dia mbola tsy tonga saina ihany venao izay mandriana ho tokantrano io. Hoe ny zahatra hoentin'ny Yahoshua amin'ity didy ity e dia zahatra mbola vao holazaina, zany hoe tsy mitovy amin'ny didy folo ny dikan'izay, hotoriana, zavatra hafa mihitsy ny dikan'izany. Ary hoy ny teniny, ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Tena ity didy ity izay hoentin'ny Yahoshua ity, tena fiainana mandrakizay izy ity. Ka ilay didiny Yahoshua moa dia tsy manoatra sy manao ratsy intsony ary parfait, perfect. Zay. Ary izay lazaiko dia lazaiko araka izay lazainay tamiko. Zany hoe nisy discussion zany, nisy didy zany avy any amin'ny dadany no zarainy tamin'izany iny dia ity hoentinao any hamonjenao ny olona. Zay io resaka io. Inona zao idiran'ny didy folo amin'izany? Raha zavatra didy folo hoe dia mbola hampafantarina an'io zanany io. Izy mianaka zavatra efa mahafantatra ny zavatra ny fanaovana tamin'ny zanak'Israely. Mbola hampianarina ny zanany ve ilay sa? Mba mieritreretra e. Zavatra hafa mihitsy ity satria hoe izay mbola holazaiko ary izay mbola hotoriako, zavatra mbola tsisy mahay ity zavatra ity. Tsy fantatry ny Israely ihany. Ary noho ny amin'ny tsy fahalalany anazy mihitsy namonoan'ny Yahoshua teo amin'ny fijaliana satria ny fanohitra tamin'ny zavatra nananany zareo ilay notenen'ny Yahoshua no vonoiny amin'izay. Lozika be ngely izy. Izany no proof fa zavatra hafa mihitsy ilay nilazain'ny Yahoshua ary zavatra hafa mihitsy ilay nitoriany. Tsy nisy idirana didy folo zany resaka izany. Ka rehefa tsy nitovy tamin'ilay didy folo vonoiny zareo Israelianina. Nefa dia tena dada iava mihitsy ny namono ilay didy folo talohan'ny fotoana. Fa rehefa tsy natakatra ny saina satria efa nilozan'Andriamanitra namono ny zanany ny hafaran'ny Israelianina. Mandrak'androany ange izany tsy mahafantatra an'izany ireo Israelianina ireo e. Tsy hainy anio zavatra ampianariko io. Tsy fantany io nandray. Izany rehefa niady tamin'ny dada iava, fanina mihitsy ianao fa tsy zavatra fantatra anao teo. Hitantsika ange ny anjoan'ny Israely afaka fotoana fotsiny teniko anareo. Hitanareo ny anjoan'ny Israely io. Fa ibabababa io kelikely io. Mitra-pihavanana amin'ny Rosia io kelikely io. Zay hoe hanao fifanarahana amin'ny fahafatesana. Hanao an'izany io Israeliana io. Ary hitanareo tsara Rosia fa miaraka amin'ny Iraniana io e. Lovaka itsika ny ten'Andriamanitra mikasika ny amin'izay ho izay tsy mino dia mba mino rehefa miseho ity zavatra ity nefa ny soatara loatra. Isaia toko 7:20. Isaia 28:15 angambany izay. Isaia 28:15. 28:14 aloha e. 14 dia ny 15. Isaia 28:14-15. Koa meno ny tenin'ny avay ianareo ry mpaniratsira izay manapaka an'ity firenena eto Jerosalema ity. Satria ianareo manao hoe efa nanao fanekena tamin'ny fahafatesana izahay ary efa nanao fifanarana tamin'ny fiainantsika izahay. Ka na dia ho avy aza ny loza manavitra dia tsy hatra aminay izany. Fa ny lainga no nataonay ho fiarovana ary ny fitaka no fiherera. Izay ny anjoan'ny Israelianina ho an'ny mpitondra firenena Israely. Loza. Hanao fifanarahana amin'ny fahafatesana zareo. Hanao fifanekena amin'ny fiainantsika zareo. Zava-doza. Hanao fifanarahana amin'ny Rosia izy rehefa kelikely eo. Ilay fahafatesana. Ao mantsy ny fahafatesana. Ao ny tompon'ny fahafatesana. Ao ny lehiben'ny fahafatesana. Ao Rosia. Goka mpanjakan'ny Rosia. Ho avy ho Israel zany sary zany. Tadidio rehefa miazakazaka Israely iny mitomany an'ny Rosia hoe hifanaraka amin'ny Rosia sy mahasamihafa. Efa nanao an'izay izy teo aloha. Ho mafisiny amin'izay io rehefa kelikely eo. Mebe fotsiny rehefa anatina ny Rosia izy ilay taminy hoe mba hiavana amin'ny Rosia izy ilay tamin'ireo mandeha. Mebe. No, tisantsika amin'izay ilay teny.
inona ary nataony Yehosoa? Nataony Yehosoa nravany ny didy folo sy lalàna Mose, ny confirme izy ny fametrahana ty didy hoentiny ty dia niteny teo amin'ny azy fijaliana ny didy folo sy lalàna Mose. Eo vakitsika Efesianina 2:15 tany dia lasitsika miazakatsaka iny am'izay mba tsy taraiky intsony. Efesianina 2:15 vakitsika amin'ny anaran'ny Yehosoa voninahitra ny dadamala Iava. Efesianina 2:14 sy ny 15. Fa izy no fihavana antsika izay nahiraintsika roa tota ka nandrava ny hevitry ny fisarahana. Fa tao amin'ny nofo ny nandravan'ny ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao ho-tandremana mba hanakambany antsika roa tota ao amin'ny tenany olom-baovao iray ka novan'ny fihavanana. Tao amin'ny nofo ny nandravan'ny fandrafiana. Safatiny fa inona io zany? Tao amin'ny nofo ny nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao tandremana. Inona izany lalàna zany? Dia ny didy folo sy lalàna Mose. Nogevaka antsika amin'ny teny frantsay izy io Efesianina 2:15 dia mba homanina kely raha izy raha misy anareo le Torah fa avoakantsika hoe le Torah raha mamaky Torah nareo dia mba avoakantsika kely hoe le Torah. Efesianina 2:15 raha misy raha hitanareo fa rehefa tsy hitanareo dia leo amin'izao fa ataontsika teny frantsay fotsiny fa zany hamaky anazy ity. Fa raha hitanareo vao metsa le boky Sefer Torah. Efesianina 2:15 Efesianina 2:15 ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Rehefa noravany poteny mihitsy ny tao amin'ny nofony zany la loi des ordonnances dans ses prescriptions, ny lalàna ny didy rehetrarehetra miaraka amin'ny fitsipika rehetrarehetra. Mazava be zany fiteny frantsay fa tena rava ny didy folo sy lalàna Mose. Baiboly katolika romana io vakiokio amin'ny teny frantsay. Rava ny didy folo, rava ny lalàna Mose. Dia ndao indray tsika hamaky amin'ny baiboly tsy misy any aminareo any fa mety aty aminaty any na mboronao rehefa manaraka Efesianina 2:15 amin'ny baiboly Jiosy indray ty Sefer Torah ny Jiosy amin'ny testamenta vaovao. Torah ozy izy dia Nebim ozy dia ny Ketubim. Izay no jevantsika ato zany eo amin'ny bokin'ny testamenta vaovao vakitsika Efesianina 2:15. Efesianina 2:15 amin'ny Sefer Torah. Sefer Efesim zany izy na Efesianina ozy izy zareo. Efesianina na Sefer Efesim ozy izy ny Jiosy 2:15. Efesianina 2:15 dia ho any reto milaza fa mety teny Jiosy reto zany dia mena anazy ty teny ity dia mba vakeo kely ny anareo any sao dia tsy mitovy amin'ny anahy. Fa ny anareo dia zao no voalaza ny ato. Vakiko amin'ilay teny Jiosy. Mobatilo haya babi pisaro et torat hamisot vnatrikot amin'izay. Dia ilay voalaza any zany dia hoe era tena Torah mihitsy ilay voalaza amin'ny Efesianina 2:15 fa tena rava ny Torah amin'ny baiboly Sefer Efesim. Baiboly Hebreo zany. Zay. Dia vakiko amin'ny teny Anglisy indray io. By abolishing in his flesh the hostility which is the law of commandments contained in ordinances. Dia zao ny dikan'izany. By abolishing in his flesh. Tamin'ny alalan'ny fandravana zany tao amin'ny nofony. The hostility, ilay fifandrafiana. Which is the law of commandment, izay tsy inona fa lalàna tao anatin'ny didy rehetrarehetra sy ny fitsipika rehetrarehetra. Zany hoe
tena le Torah ozy ny teny jiosy Sefer Efesim ary lalàna sy ny didy rehetra ozy ny teny anglisy ohatr'izay koa ny teny frantsay. Izany hoe raha izao tenin'Andriamanitra mivoaka izao atao amin'ny teny anglisy ny nareo na teny frantsay raha kely ohatra ka mety raha ohatra ny tsy misy moa dia eo amin'izao atao fiteny gasy koa tsy manino. Raha izao teny mandeha izao zany atao fiteny gasy fa tsy manino mba ho hitan'ny olona le toko sy andininy zany Efesana 2:15 izao tena ny Torah mihitsy no maty teo amin'ny hazo fijaliana. Izany hoe rehefa avy nyvonoany dada Iava izy dia ny vonoany zanany amin'izay teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa niravany dada Iava dia ny zanany mihitsy no nasaina matsika anazy eo amin'ny hazo fijaliana mba ho rava tanteraka izy, ary rehefa rava teo amin'ny hazo fijaliana didy fosy lana Mose dia mipetraka automatika amin'izay ilay ina moa filazany lalam-pandrenana ina moa filazany lalam-pandrenana amin'ny teny frantsay constitution. Première constitution zany didy fosy lana Mose dia ny vonoany dada Iava aloha ny voalohany tamin'ny lalàn'ny fisorohana rava zany ny didy folo ny dikanitsy lalàna Mose dia mba tonga niny officiel mihitsy rava dia ny vonoany Yehoshua teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa ny vonoany Yehoshua teo amin'ny hazo fijaliana officiel na rava azy zany teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa officiel na rava azy teo amin'ny hazo fijaliana dia mipetraka amin'izay ny deuxième constitution la nouvelle alliance Yehoshua miaraka amin'ny fanekena vaovao lalàna ny Yehoshua amin'izay izay mahatonga ny olona tsy mahay manao ratsy intsony tsy manao teny intsony lasa perfect ozy ny anglisy na parfait ozy ny vazaha miaraka amin'ny Yehoshua zany sy Elias efa nirany isolo tena azy ety amin'ny planeta terre nareo izay entsokonareo hoe andao amin'izay hiaraka amin'ny Elia. Hoentiko any amin'ny Yehoshua nareo manaova batisa ato amin'ny Yehoshua, andao nareo mandositra ny atezerana izy efa tonga efa mamela ny taninareo io atezerana io fa Elia le mbola mitady an'le olona tsy mbola mijery ny zava-misy amin'ity taninareo ty hoe ahoana ny teny omenany ry, ahoana ny teny omenany ry, dia zany mbola mahatonga ny Elia mandeha io mijery an'le hoe ahoana ny teny omenany rehetra olo rehetra, ahoana ny teny amonjenany ry, satria raha ho teteziko itsy ho vitako fa tsy maintsy teniny alefa mandeha any amin'ireo. Dia izay zao asany Elia zao mijery ny tanàna, mijery ny toerana dia mandeha ny amin'ny toeran-kafa indray zany dia mijery ny tanàna, mijery ny toerana, mijery ny fatao ahoana ny amonjenana azy iny ny Andriamanitra hivavahany satria raha ho ravana ny Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy fantarin'ny Elia hoe izy daholo ary alohany ao. Manda lasa miteniteny foana Elia ny teny izy ka tsy mety zany. Fantariny daholo ny Andriamanitra tsy hizitra rehetra. Miara-ravana amin'izay aorianan'izay miaraka amin'ny fanavotana olona miala tao. Anjarantsika mieritreritra ireo olona, anjarantsika mieritreritra sy mandinika tsara mazava be sy mahitsy ao fa tena rava ny didy folo. Izay le lohateny hoe tsy azo atao intsony no mitandrina didy folo fa dia mpanotra anao raha mitandrina an'io satria hoy amin'izay ny apôstôly Paoly. Izaho aloha dia mba mitenareo aza mba manendrikendrika ny Paoly ny tena marina. Ny Paoly ve izay olombelona kely io dia afaka hanova ny teniny dada Iava aminareo e. Paoly zany ange tena ambany be ny olombelona eo Paoly. Elias zany zavatra any amin'ny lanitra zany. Paoly zany raha mahita ny Elias dia mekoka ny tsy azony atao fa tena fantany zany Elias zany. Fantany zany hoe zandry ny Yehoshua iny. Lazaiko anareo zany. Aiza ny ahafahan'ny Paoly manohitra ny dada Iava aminareo hoe dada Iava ve nandravan'le fisorohana dia i Paoly ve andeha hanovany zany hoe ao fa naveriny teo izy Paoly fa adala ve nareo e. Yehoshua zao ve no teny mihitsy hoe tsisy foana akory io lalàna Mose na teny tsotra ray aza. Ho an'izay mitandrina anazy zany dia azaky tena io. Izay no tiana tenenina. Aza kitikitena io. Ale zavatra tsy azo kitikitena dia hoe Israeliana ihany no mahazo mitandrina an'io. Izay no voalaza. Ao nefa ianao malagasy, frantsay, anglisy no komoriana tsy haiko intsony izay mety mitandrina an'io any. Iza nampitandrina nareo an'io izy. Afrikanina zany. Iza nampitandrina an'io. Iza miteny taminareo tandremo io. Nanao amin'izany tsy mampety an'ilay izy. Tsy mety mihitsy an'ilay izy. Da anao mieritreritra an'izany teniko izany.
izy Paoly nampitandrina an'ilay didy folo nefa izy mihitsy ny ara-mafantatra raha fa tsy natao ho an'ny hafa firenena io fa ho an'ny Israelianina reny ihany atao inona any amin'ny hafa firenena io zany. Andika ny didin'Andriamanitra zany izy aminao. Ary ireo tsara i Paoly mihitsy ny arany mafantatra fa rava ny didy folo. Izy nge no teny rava ny didy folo e. Tenin'ny Paoly ange amin'ny Efesianina 2:15 io. Tenin'ny Paoly ka i Paoly indray ve zany dia amerina an'ilay didy folo tandremanao. Nefa izy mafantatra fa ny ravany dada Iava mihitsy io. Ary izy mihitsy ny arany nampitondray ny Yehosoa teny hoe lazao fa tena rava ito amin'ny hazo fijaliana. Teny Yehosoa nge navoaka ny baiko ny Yehosoa tao ny vavany io. Dia izy io nalaza ny fanambarana io. Ary mbola namafisiny ihany io amin'ny boky ny Hébreux 7:18-19 no afaka antsika ny Hébreux 7:18-19. Hébreux 7 18 sy 19. Fa misy fahafoanana ny didy mialoha noho ny alemena sy ny tsy mpanasoavana. Fa ny lalàna dia tsy natanteraka na inona na inona. Fa misy kosa fampidirana ny fanantenana tsara kokoa izay nataonantsika an'Andriamanitra. Misy fahafoanana ny didy mialoha. Foana ho ny didy tany aloha tany dikan'izany. Ka inona moa zany ny didy tany aloha raha Hébreux no resahana. Ny didy Hébreux tany aloha tany ake dia ny didy folo sy lalàna Mose. Ahoana ozy ny tenin'ny Hébreux foana ho ny didy folo sy lalàna Mose tany aloha tany. Zany dikan'io. Satria maninona sady malemy tsy mahasoa. Zany daholo nge ny tenin'ny Paoly. Aizy nareo ny tenin'ny Paoly indray nampitandrina didy folo. Ary nareo ve tena mba mandinika sa tsy mandinika? Dada Iava mihitsy ny ara-fenina ny ravana azy, mbola izy ve zany mbola ampitandrina an'io indray? Izy mihitsy nanapotika an'io ary nopoteny hatrany amin'ny tempoly mba tsy hisanao an'izany resaka zany intsony. Eny napoteny io tempoly io. Dia tsy taitra mihitsy indray ilay olona avy any dia mibata an'ilay didy folo fanampateza sy ny poteny averiny ihany. Pakasika an'Andriamanitra ny reto olona reto e. Batainy zareo indray ilay didy folo dia aseny tandremana indray. Tena mpiara miasa amin'ny teny folo mihitsy. Io ve ny natezitra ny dada Iava dia mbola averinao ihany. Hoana mihitsy ny fisoroana tsy navelanao fisoroana intsony ny olona. Ianao indray mbola andeha amerina an'iny ihany. Amerina akasika anazy ianao zany dikan'izany. Zay ilay hoe raha ny zavatra efa noravako natsangako indray dia efa diso aho. Oka avy antsika teny izay hoe ny bokin'ny Galatiana. Ary izay ny amaranako anazy hoe tsy mety intsony mitandrina didy folo. Galatiana 2:18. Galatiana 2:18. Fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray dia mampiseho ny tenako fa diso aho. Dada Iava efa nandrava an'ilay didy folo sy lalàna Mose, nandrava an'ilay fisoroana. Ka raha dada Iava zany mamerina an'io dia tsy mety. Satria izy ihany nefa nampiteny apôstôly tsy mety mamerina an'io. Dia ny apôstôly indray fe nareo na dia amerina ny didy folo indray ho arahana. Nefa hoe ny raha ny zavatra izy ary nampianatra hoe raha ny zavatra efa niravana no atsangana dia diso izay manao an'izay. Ary tsy nisy dada Iava namerina an'io zany. Yahosoa ary nandrava eto amin'ny hazo fijaliana. Dada Iava nandrava azy voalohany dia nikonfirme ny Yahosoa. Aila moa zany ny apôstôly olona izay hoe ny apôstôly mihitsy ary namerina an'ity. Izay apôstôly namerina didy folo nitsipy any amin'ny elo daholo izy rehetrarehetra. Fa tsy ny apôstôlinay aty amin'ny Yahosoa aloha zany efa ny apôstôlinareo any zany. Samy manana ny apôstôliny amin'izay zany manomboka eo. Fa ny apôstôly tena izy dia izay miaraka amin'ny Eliasy Yahosoa sy dada Maria Iava dia tsisy mandika ny tenin'io dada Iava io hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany. Manaraka ny fitsipika daholo. Fa rehefa dada Iava nandrava dia tsisy mikitika intsony hatramin'ny farany. Izay natonga hoe Yahosoa nge nampitondraina teny hafa mihitsy. Satria efa niravana indrindra teo e. Izy tompony ary ve tsy afantatra an'izany. Izay zany ny teny fa dia mirazo antsika samy tainao soa. Matoa afa voarainareo daholo ny fampianarana. Ho tonga saina daholo amin'izay hiala tany amin'ny toeram-pahafatesana io fa tsy hipetraka intsony ampy izay. Be izay famonoan'olona nataon'ny mpitondra fivavahana izay. Mba tonga sainareo. Hiperina daholo amin'izay ny fahamarinana. Inona ny fahamarinana? Manaraha ny dada Maria Iava, manaraha ny Yahosoa, ary manaraha ny Eliasy raha ny dada Iava sy Yahosoa ankehitriny. Hoentiko any aminy ho anareo. Ireo ny fampianarana ny henonareo. Izay ny fahamarinana, manaraha ny Elia.
raha iayavano Andriamanitra manarahany ery anareo dia manarahana antika zay. Fa reo Andriamanitra tsy izy ireo mbola zanareo fa Andriamanitra dia mimana ny fandorana izay family anareo. Endry mahita ny lozaka mery ny tala mandrosika vo miraso antsika samy tainao soa hariva avaka. Tata Malaiavao vonina ataonao mandrakizay. Fa io izao teny izao tena hitondra soa fahasoavana ao asitra miaina. Io izao teny izao tena famonjena sy fanafotana ao asitra mandria. Vonjeo ny olona Tata Malaiavao. Vonjeo ny olona ary afao ny olona. Izao teny fiainana ny mena izao ne mba ho tafapetaka ao amin'ny fony sy ny sainy mba hibebaka izy ka ho sitrana. Mamaliva avaka Tata Malaiavao ary ampimanakariva Eliasy ny rano. Avita soma tsara ny asako izay nampanaovinao anazy ho voninahitry masina mandrakariva. Vonjeo ny olona Tata Malaiavao. Vonjeo izay maniry no any aminao ho any amin'ny lanitra lanitra. Any anaranao Iahosoanao izany vavaka rehetra izany. Halleluja. Amen. Dia miraso antsika etra samy tainao soa ho amin'ny fiarahantsika ao amin'ny rapitondre dia matao leza.